Ravina malalo amin'ny tompo, ho antsika manankarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Dera sy misaotra anao manankarivy zaray eo noho ny amin'ny ty ora sy fotoana ity izay izaranao aminay indray ny mofinaina sakafo sahazanay ao an'io. Dia manantena indrindra zay Jesosy fa vokisanao zavatra avy amin'ny teninao izay tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy naova izany vava zany. Amen. Ny anjara mofinaina ao antsika amin'ity andro alakamisy 9 Jona 2024 ity, Isaia 4:7 andiny fahavalo ka hatramin'ny 17. Isaia 4:7 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsarovy zany ka maherezy ianareo, eritreretry sary zany ry mpiodina, tsarovy ny zavaloha izay efa ela, fa izao no Andriamanitra ka tsy misy hafa, izao no Andriamanitra ka tsy misy tahaka, izay manambara ny farany hatramin'ny voalohany ary manambara ary nanambara hatramin'ny ela sy tsy mbola natao akory, dia le manao hoe mitony fikasako ary faiko ny sitrako rehetra. Izay miantso vorona mpihaza avy anatsinanana, dia lehilahy avy anatany lavitra ahefa ny fikasako, sady efa miteny izany aho no hatanteraka azy koa, sady ny kasa aho no ahefa azy. Mino ahy ianareo mahadipoa izay lavitra ny fahamarinana, ampanatomiko ny fahamarinako ka tsy lavitra intsony, ary famonjeko tsy mitaredretra, fa metraka famonjenao zina sy ny voninahitro ho an'ny Israely. Masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masiny ity dia mampiseho ny heriny sy ny fahefany Andriamanitra. Na dia teo aza ny fiodinan'ny Israely sy ny lany teo anatrehan'Andriamanitra, vitan'Andriamanitra kosa ny ampanatona azy amin'ny fahamarinana ka tsy lavitra intsony izy, satria eo am-pelantanany avokoa ny zavatra rehetra. Izy nefa nanambara ny farany hatramin'ny voalohany ary nanambara hatramin'ny ela sy tsy mbola natao akory, dia le manao hoe mitony fikasako ary faiko ny sitrapoko rehetra. Eto dia nitanteran'Andriamanitra zany ka indro nanirika lehilahy avy tany alavitra izy ahefa ny fikasany. Izy io Jiosy mpanjaka izay amerina ny zanak'Israely ao amin'ny taniny ary ny famonjeny tsy taredretra, fa metraka famonjena ao izony izy sy ny voninahiny ampitafindray any Israely, satria averina ao amin'ny taniny ny Jiosy. Tanteran'Andriamanitra tokoa io. Tamin'ny namoahan'ny Jiosy didy ka nanao hoe ny Andriamanitra ny lanitra no naniraka ka niteny tamiko izy fa ny firenena rehetra izay voababo dia miverina amin'ny taniny sy amin'ny Andriamanitra. Eto dia ampanantonan'Andriamanitra ny fahamarinany ny firenen'ny Israely ary ny famonjeny tsy taredretra, fa ho tanteraka tokoa zany amin'ny alalan'ny Jiosy mpanjaka. Miavana na ela na hoaingana dia tsy maintsy angonina io iray ao amin'ny Kristy avokoa ny zavatra rehetra, na ny anan-danitra na ny etỳ antany, dia angonina io iray ao amin'ny Kristy. Manamafy zany koa ny apôstôly Paoly ao amin'ny Efesianina toko voalohany ery amin'ny 9 sy 7, rehefa nampahafantariny zava-miafina ny amin'ny sitrapony isika araka ny safidiny izay nokasainy tenany, 9 amin'ny Efesianina toko voalohany 9, hatanteraka ny votonana tao mandrapahatarika ny andro voateny, hanangonana ny zavatra rehetra ho ray ao amin'ny Kristy, ny anan-danitra na ny etỳ antany dia ho aminy. Zany programan'Andriamanitra, angoniny avokoa
ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy satria ao amin'ny Kristy izy no avitra sy no mifoatantsika ihany fa ho an'ity zao tontolo zao ty koa manatona ny Kristy dia izao fa tsy maintsy ho tanteraka zany na hoela na hoaingana zany fanangonana ny zavatra rehetra iray ao amin'ny Kristy zany. Tazany Isaia tamin'any sady zany na tamin'ny taonjato 5 talohan'ny Kristy aza dia efa tazany ary tsy maintsy ho tanteraka zany amin'ny fihezin'ny Kristy eny ambony lanitra amin'ny andro voatendry anankiray. Koa manatona ny Jesosy fa manantona azy ianao dia tsy ho laviny mihitsy satria Jesosy Kristy esy fahefan'Andriamanitra anangonana ny zavatra rehetra iray ao aminy. Jesosy Kristy rahateo moa efa mivavaka hoe mba ho ray ihany izy rehetra tahaka ny maharay atsika. Jaonina 1:20 no ahitantsika izany. Amen. Dia raha sy misaotra anao zay raha eo fa tsy hahavilanao lavitra anao zay. Tsy zakany fahefanao sy tsy ekeny herinao ny atonga anay lavitra anao, vitanao ny ampanatona anay sy hikohoka eo anatrenao na izy na izy ary navaizany izy avaiza ny anekeny anao Jesosy ny tompo sy mpamonjy ary hikohoka eo anatrenao hoalika rehetra ary lela rehetra anaiky fa Jesosy no tompo voninahitra Andriamanitra. Dia sitrakai ny ary hivavaka be rainay zay an-danitra masina ny naranao tonga ny fanjakanao ataony hoe sitraponao ity tany takony ny danitra minay anina sahazo anay amin'ny mamilany erikay tahaka na melanay zay noka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapana aminafanay amin'ny ratsy fanao fanjakana sinery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ane zao tontolo zao ary fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra no fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy matoky izay niantsonareo sady izy ihany nanefy izany. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.